faimbolana faharoa tapany amin'ny titony ity. Miazakazaka ny taona fa miazakazaka koa ny fitahinanao. Miazakazaka koa ny fahatsaran'Andriamanitra miazo ny fiainanao. Halleluja. Rehefa anafatondro maso antsika Andriamanitra dia mamangy antsika amin'ny surprise tsara izy. Tenenao akaikinao mamangy anao amin'ny surprise tsara izy hoe. Jereo tsara maso akaikinao tena ataovy ampinoana ilay izy. Izay mbola tsy hitany masonao hoe tsy dia nisy sofinao na niditra tao am-po nizana izy no efa nomanin'Andriamanitra hoe ho anao ilay izy. Amen. Amen. Halleluja. Tsy haiko nareo fa za isan'andro dia manana zao fatokiny zao anatin'ny foko. Misy zavatra mbola tsy hitany masoko mifanaraka amin'ny zavatra lazay nomanino eny an-dalana eny. Azabe fa ny fotoana mangin'Andriamanitra tsy zavatra miandely zatra. Ro karazana fahagagana rehetra dia afaka raisitsika miaraka amin'ny teniny amin'ny fanaovantsika menina feno finoana fotsiny. Dia le valiny rehetra tsy takatry ny saina ilainao lasa tonga vavolombelona sampahitana ny fiainanao. Amen. Halleluja. Ary zavatra tsapako ohatrany rehefa nirana hitory teny na hitondra afatra dia zao zavatra mitranga. Za mety mitoro mandritry ny ady indray fa izy manao fahagagana ao anatin'indray segondy. Amen. Zavatra ataon'Andriamanitra dia fangana foana rehefa manao zavatra izy. Amin'Andriamanitra mantsy tsy azo fotoana fehezina fa izy no mifeny fotoana. Tsika mila voafehny fotoana mba ahafahan'Andriamanitra miasa ara-potoana. Fa Andriamanitra rehefa hiasa amin'ny alalatsika mety adiny iray mitoro teninao fa ray segonda no natanterana ny liny eo fiainan'ilay olona tonga eo. Ary mihino iray androany fa misy olona eto tonga eto ianao miaraka amin'ny aretina rofy olana mavesatra avy any amin'izay toerana nisy ianao tany tonga eto ianao anatrika ty fivorety. Fa zao ny zavatra azoko antoka vily ty fivorety tsy miara-mody aminao tsoa zany karazana aretina zany zany karazan'olona zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Halleluja. Tiako fantatsika fa Andriamanitra tsy mba miandry fotoana zany izy rehefa miasa fa manao zavatra ara-potoana izy amin'ny fotoanany. Mety ho adiny roa kely ny fotoana afaka miombona antsika eto andro ny hariva mifanatria miaraka saingy fotoana afaka anovany zavatra sy anaovany zavatra amin'ny fomba sy takatry ny sainy zany amin'ireo karazan'olana rehetra karazana retina rehetra mety efa mampolo taona ny maro le izy. Fa zao tafiditra ao anatin'ity volany mahafatondro maso ty ianao hiasa faingana amin'ny fanamasina anao ny fanaony ary eo anatin'ny fotoana fohy orenao fa nisy teto amin'ny fanatrehany tokoa ianao ary niombona tamin'ny teniny tao anatin'ny fanatrehany. Halleluja. Ko miomana tsara ianao rehefa hivavaka zao zavatra hitraka dia zao anomboka amala ny fivavaka izay rehetra tena hivavaka eto amin'ity toerany ty Andriamanitra voaka. Amin'ny jaona toko fahadimy raisa baibolisika misy zavatra mitranga atao amin'ny jaona toko fahadimy io. Andiny faharoa le izy manoka mandiny faharoa. Halleluja. Ka hatramin'ny andiny fahadimy eo na fahaenina. Ary misy farian'i Jerosalema eo akaiky vavahadin'ondry izay tao amin'ny anaran'ny Hebreo hoe Betesda misy fianofana 5. Dia taona nandreny mararomaro zavany mandringany matila dia ao anaty misy teny kely eo ampio hoe ny efa mainana malazo miandry ny fihetsehan'ny rano reo fa misy anjelimidina tany amin'ny farindra indray ka mampihetsika ny rano koa izay iray miroboka aloha rehefa mihetsika ny rano dia sitrana ninonina retina manjo azy. Zay ho nitony andiny fahadimitsika. Ary nisy ny lalak'iray teo izay efa nandritry ny valo amin'ny telopolo taona. Raha nahita azy nandry Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ely izy dia izy tamin'ny teo sitrana vai ianao le marary namalaka anao hoe tompoko raha etsena ny rano tsy nisy olona nroboka eto amin'ny fariny nefa raha mandeha dia misy olon-kafa misosika olonoko ho Jesosy tamin'ny tsangana eto amin'ny fandrinoka mandiana any araka tamin'izay dia sitrany na lelaka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha sabaty zany amin'izany. Teo amin'ny fariny a Betesda dia misy mararomaro ohatry ny hopitaly io toerana io. Zavatra hitantsika teo miandry ny fihetsehan'ny rano ireo olondreo satria tamin'izany rehefa hetsehan'ny anjeliny rano
dia misy fakagana mitranga ho an'ny olona zay miroboka voalohany voasoratra teo fa natohinana retiny zay tafiditra voalohany fotsiny tonga dia mitranga ilay fakagana. Ary teto amin'ity tantara ity dia voalaza fa nisy lehilahy malemy hatrany am-boaka nandritra ny 9 amby 10 taona tonga teo ihany koa mitady fanasitana ny olongaha io. Saingy isak'izay mihetsika ny rano olo-kafa foana ny tafiditra eo anoloana mandray fanasana fa izy tsy tafiditra satria nalemy. Ty lehilahy tena efa dia victime ny andran'izay le mihetsika rano foana nandritra ny 9 amby 10 taona. Tsy mety nahazo ny anjarany mihitsy izy satria isak'izay mihetsika ny rano olo-kafa foana miroboka mahazo ny anjarany. Anefa ny fanantenany voazon'ilay fahagagana ny fahitany fa najamba za tafiditra voalohany dia mahiratra. Noho izany ny fahitany an'ilay mouvement le hetsika Andriamanitra miasa amin'ilay rano etseny anjeny dia namelona ny fanantenany fa ananapoka izy ndray androany ho tafiditra eo mandray ny anjarany ihany koa. Ndray amin'izay nefa namangy azy teo Jesosy ary ny zavatra niseho dia tadio tondra surprise ho azy Jesosy. Inona izy? Tsy anjely créature na miforonona namangy an'ilay rano oetse atonga an'ilay lehilahy ho tafiditra voalohany fa ny créateur le mpamorona anjely sy ny olombelona rehetra no teo ampiandrasana ny hetsiky ny rano raha lehilahy tonga avy any ny créateur ny anatona azy. Alleluia. Na surprise izy satria tsy tao amin'ilay hetsiky ny rano nandraindrainy no nipotra ny fanasitana anazy. Na surprise izy satria tsy mila olona nampy azy tolo eny heveriny tonga nampy mahavita n'izay tokony hoe hibatana azy ao anaty rano reny fa le Andriamanitra mahavita manampy zay tsy azo nizaniza nampiana azy tonga nanantona azy ary nanomboka teo amin'ny fotoana io afatondro azy raha tanteraka izy satria le surprise nentin' Jesosy na madina ny tantara-piainany teony eo izy Jesosy rery mitranga le fakagana. Etrety notsoa ny fanantenana nandritra ny 9 amby 10 taona nandrasana fanasanana izy. Tsy nahomby imbalo amin'ny 10 taona nandritra ny imbalo amin'ny 10 taona teo amoron'ny rano zay niezaky ny andray fanasitranana mandrakarivo. Saingy izao taoriny fiona ny tamin'i Jesosy tsy raha raka intsony izy taoriny izay. Raha imbalo amin'ny 10 taona izy nandritra ny 9 amby 10 taona izy tsy nahomby. Efa imediabe ny nety nanao fiezahana mba ho tafiditra anatin'ny hetsiky ny rano voalohany fa tsy mahita ninninina. Zao ny zavatra nitranga le surprise tsara ahafahany misitaka n'ilay fandraisana maharitra no raisiny tamin'ny fotoana anankiray tsy nampoiziny na manginy Jesosy azy. Androany amin'ny fidirantsika amin'ity tapataona faharoa ity mahita amin'ny anaran'i Jesosy tonga eto amin'ny joro ho iraka Andriamanitra hanambara aminao fa ninninona tontolo rehetra tany amin'ny lasa dia tsy naomby teo amin'ny fiainanao ty takarivo ty ty ondalana mangin'Andriamanitra anao amarahana an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Alleluia. Zavatra hitako eto anaty baiboly rehefa mamaky Jesosy dia tsy maintsy misy surprise mitranga eo ary eo amin'izay toerana lalovana tsy maintsy misy fahagagana aseho. Voalohany surprise amin'ny fanasanana satria ilay mpamangy zay lazaiko aminao eto dia tsy mpamangy tsotsotra fa izy mihitsy ny fanasanana. Ny Exodus 5:20 ny baiboly dia milaza fa izany Jehova mahasitrana anao izy izany hoe izany Jehova lay fanasitranana anao. Ka rehefa izy zany miteny fa mamangy anao mila manomboka mimailo anao miandrandra zavatra spesial satria izay zavatra takitra nylazay izao tontolo izao mitambatra sy ny manam-pahaizana eo aminy hoe tahaka ny impossible zany le fanasitranana koa tsy azo atao ntsony amin'ny aretiny io toy ny tsy misy vahaolana azo antenina ntsony mikasika an'ilay olana heverinao fa raiky tapisaka eo amin'ny fiainanao. Iny indrindra ny tena spesialité iny mihitsy ny tena hainy atao iny le zavatra tsy haitenana intsony iny mihitsy amin'ny zava-misy mety ny fiainana iny mihitsy le tena mahizy an' Jesosy. Ary an'io le fanantenana zay tsy misy azo antenaina intsony ny tonga mamaky sy miteny anao fa hita amin'ity volana ity miaraka amin'ny surprise izy. Hitako fa zay tonga eto androany arivo dia andray surprise goavana avy amin'ny Andriamanitra ianao ao
Areteka mafia wanandiro. Hallelujah. Zao mantsy ny zavatra mitranga. Rehefa Andriamanitra ny anao zavatra goavana dia mandefa tafika ny devoly. Atonganao tsy fantoko amin'ilay izy. Lotono ny fonao. Ataon'izay fomba tonga amin'ny fifantohanao tsy ho zato isan-jato. Satria fantany fa raha vovotsitra ny fifantohanao ao anatin'ilay fotoana ohatrany somary mangidy sy mafy mihitsiny. Le verina hoe tena vita ny amiko. Hoy izy Jesosy avy any tamin'ilay lehilahy malemy. Jerena ohatry zao. Fakailoha teo sitrana. Ka tsisy mitondra manomboka ao anaty rano. Tsisy excuse zany. Le manetsika an'io rano créature. Zavatra ny foronony. Tsy tamaso atao hoe anjely. Fa le tonga manantona anao créateur. Le mpamorona n'le anjely antoka maniraka azy anetsika ny rano mba hitondra fanasitranana. Alleluia. Zao reo rehetrarehetra tsisy mivanginy Jesosy ny kasihany. Satria fantany mahavita miroboka daholo. Fa ty victime manaritra vala amin'ny teny taona ty no nitondrany surprise hoe tonga eto azao ho anao manokana. Raha misy olona eto manoka tamin'ny masom-panahy ahita ny famarinany zany teny zany hoe tonga eto Jesosy ho azy manokana. Vity fivoritia tsy possible hitovy amin'ny teo alotsy. Leko rava santo. Halleluja. Eritrereto hoe olona teraka nalemy hatrany ambroaka. Teraka nalemy nandritra valo amin'ny telopolo taona. Saky nitony fahalemeny. Raha tsy tonga teo Jesosy mitondra surprise ho azy. Mifarana zay zavatra raiky tapisaka amina karazam-paharatsiana nisy sy nahafantarana anao hatramin'izay amin'ny fotoana ndray mandeha ray sekondy ionanao amin'i Jesosy. Ananariva mety efa naharitra ela ny zavatra nanjoanao fa tiako milaza aminao fa tsy mihoatra ny fotoana ionanao amin'i Jesosy io. Tsy mihoatra ny fotoana izay ionanao amin'i Jesosy io. Ary anio misy surprise tsara voaomby ny ampelantanin'Andriamanitra ho anao. Raha afaky ny hanokatra ny fonao ianao androany atoky fa Andriamanitra tsy manao nofona dia voa amin'ny olona zany. Raha tsy hanao zavatra izy ty takarivo ty isy lalana sy dika nosokafan'Andriamanitra ho anao atonga anao hiteny hoe verina Jesosy. Areteka ho an'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Ohatra tamin'izany iran'Andriamanitra voalohany mandana manomboka amin'izay dia ekipa vitsivitsy niaraka tamin'izany tany Marivoay voalohany. Raha vata voaniany tompo aka nanao voalohany an'izay nasainy nataoko dia nanomboka nitranga tao anatin'ny fivoriana io tao amin'ny trano-pokolon'ny Marivoay ny karazana vavolombelona voalohany izay tsy naposiko fa tao anaty teny Andriamanitra no nitondra an'ilay izy. Nosokafany nisofoko ilay vehivavy mareniny ary nanomboka nampiteneniny ny vavan'ilay vehivavy mona. Tonga dia teny ireo matoa zavatra mahay teny zavatra tao anaty fivoriana. Teo nanomboka taitsy misy famantarana manaraka. Alleluia. Hoza hoe nomen'Andriamanitra miprofo fa tsy zany te handeha eto Marivoay fa nisy naniraka. Mafantatrao tsy nampoziny Mosesy ny zavatra hitranga ataon'Andriamanitra. Alleluia. Rehefa niteny tamin'Andriamanitra hoe ainjiro fotsiny ny tananao. Amin'ny fotoana nenesanao an'Andriamanitra mibaiko anao anao zavatra dia mihetsika manamaky sy manamarina izy zavatra mpanaovy ara-potoana. Zao no lazain'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amin'ny enim-bolana faharoa dia vanim-potoana sy rendez-vous ahafa-tondro maso. Hitanareo nampidiriny mihitsy miaraka amin'ny Pentekostalisme. Dikan'izay misy mouvement tian'Andriamanitra atao ary tsy kely ilay izy fa goavana. Tsy kely ilay izy fa goavana. Anjaranao miditra ao anatin'ilay volana miaraka amin'ny fahatakarana feno voninahitra. Hitanareo mahavoantsika hatramin'izay miainga ao anatina fahatakarana sy fahalalantsika dia manao zavatra asainy teny atao ao anaty toe-po tsy ampy fandresen-dahatra sy fahamarinana. Fa rehefa raisinao amin'ny fahatakarana ny zavatra anankiray miditra ao anatin'ny tontolo iny ianao miaraka amin'ny fifeny fandresen-dahatra
ampisian'le teny zay voarainao tsy possible le vokatra ny sitraka. Alleluia, alleluia. Ary tikanao zao anomboka sady am'izao fotoana zao hivavaka eo toerana misy anao, andaotsika hiantso miaraka androany hoe meo fanasitranana surprise meo faman'olona surprise meo fanokafana lalana surprise meo fananganana surprise amin'ny fonao manontolo. Tiako Andriamanitra tena anao zavatra spécial ho anao. Raha ianao le marary efa tenen'ny dokotera hoe alohany ary miandro fahafatesany reny ohatran'le olona anankiray nao tamin'ny tompo zay. Ozy izy ny dokotera mandana ny Tananarivo dia tonga dia momanomano rehefa verina viandry zay mety ho karazana aiza mo fasanareo fasadrazana le marano ny rano any amin'le toerana misy hôpitaly akaiky mifasadrazana mba namora ny fandevenana. Ka kay le olona apetraka any ambanivohitra fa eto Tananarivo ny tanindrazana nampiakarina avy any le ramatoa tonga teto izy verina ny amin'le toerana misy azy fa ngaza miteny anao verena fa mitsaboa tena ary tasalama ianao. Alleluia. Ka ny Andriamanitra ny surprise niosy izy Andriamanitra antana miverina fa surprise an'le dokotera ny fahitana masitrany ianao ary zavatra itsaka tsy dokotera ihany surprise nahita surprise fa ny nampastera anao koa nahita surprise tsy mahay. Alleluia. Antaontsika ino fa misy teny tenenin'Andriamanitra zavatra tian'Andriamanitra ho atao ampitenena amin'ny mpanompony ary le izy sotsy amin'Andriamanitra na dia sarotra amin'ny fanakarana fisainanao azy azy. Alleluia. Ataovina ilay izy Andriamanitra androany amin'ny anarany Jesosy sasatra fafavakao tompo meo surprise meo surprise tsara ao anatin'ny tiaraka ny teninao. Tompo aseho indray le fahaiza-manaonao amin'ny karazana surprise mbola tsy misy ohatry zany. Zavatra tsy etinetiny saiko sy tsy apoziko tanterao eo amin'ny fiainako amin'le dingan'ny fahatsarana ny fahaiza-manaonao reny. Le zavatra mety hoe mampiravoravotanana tsy tsy antenenenitsony eo amin'ny fiainako tsy avelako an-tany ty fivrety raha tsy hamangy amin'ny fomba tsy takatiny saiko ianao. Le surprise tsara tokony ho Andriamanitra oka androany hifanena amin'izay karazana surprise zay amin'le voninahity amin'le atsy amin'le fanafady amin'le fanasitranana amin'le karazam-bahaolana mety efa nampiravoravotanana amin'izao tontolo zao fa ianao Andriamanitra mahatoky mahay manao zavatra rehetra fantatro amin'ny alalan'ny hery ny fanamasina amin'ny alalan'ny hery ny fanamasina afaka atao ny zavatra rehetra. Saotra raha eno any arivo fa avangino sady amin'ny surprise tsara avy aminao. Resy lahatra ianao te hafamafy be ao an'Andriamanitra. Alleluia. Za mahita fa ny tompo anao an'le izy nay no any arivo ary misaotra ny tompo fa hiasa mahery amin'ny fiainanao izy. Amen sa tsy amen? Alleluia. Ty lehilahy mahalemina ndritry ny valo amby telopolo taona niandry ny fietsehany rano ty tena tsy nandeha noditra any an-trano mihitsy izy fa niatory teo amin'ny toerana io nandritry ny valo amby telopolo taona. Zavatra nandrasan'io lehilahy io dia zao tsy fantany hoe amin'ny firy le anjely no andalo anetsika ny rano alina ve le fotoana sahatoandro fa rehefa mietsika mantsy io rano dia samy manao zay vobona voalohany ny olona rehetra fa zay miroboka eo ninina karazana rehetra na jaba ninninina zay tafiditra voalohany tonga dia mandray ny anjarana. Ary tao anatin'izany nefa ty lehilahy ty izy teo amin'ny alarana voalohany foana zany nefa apetaka ny olona voalohany eo ary ny olona tena tsonkonareo avitany olona mianjara velatsika apetrany amin'ny alarana voalohany ampelako izy voalohany fa izy malemy fantatry ny olona fa napetraka eo hoe tsy tafito so satria malemy tongony raha nesika ny rano misy miainga venerina numéro 2 ihany tafito sa premier tsy angano tsara tana zay rehetra. Alleluia. Rehefa avy eo indray nefa le ranga mo dia rosorosy ny kely le ny fampiononana nandritsy ny valo amin'ny telopolo taona. Zay natonga ny ty rangahy sorena rehefa tonga Jesosy teo sitrana velona tsy nivaly teny mahitsy no nomeny an Jesosy fosy izy zany eo sisy efa ela be ny tety fa rehefa mietsika ny rano sisy bata mihitsy mampiditra ao magaka ary olondrao ohatra miarany saina hoe andaontsika ifampitatana ohatra zao dia raha va mietsika ny rano zay le firasetsay tonga dia miara miroboka voalohany dia miarasitrana dôly zany raha ohatra ka tena hoe samy misaina zao dia mety zany fa tsisy firaisan-tsaina le olona
fa samy manao zay tongavany voalohany eo anaty rano ary Andriamanitra moa mahatoky fa zay miromoka voalohany dia afaka foana dia ohatr'izay hatrany nosehony teo amin'io farian'ny Betsaida io. Halleluia. Tamin'ny fotoana manginy Jesosy azy tonga dia misy surprise tamin'ny fanafana mahagaga amin'ny fomba tsy takatry ny saina nitranga teo amin'ny fiainan'ity lehilahy ty. Ny Salamo 4:20 ao Baiboly dia milaza amin'ny Salamo 4:20 misy olona voatavy andro any arivo ny 7 ka hatramin'ny 10 ho sisy ny ten'Andriamanitra asandrato ny lohanareo ry vavahady misandraty anareo ry varavarana fahagola mba hidirany mpanjaka ny voninahitra. Izy no mpanjaka ny voninahitra zao Jehova mahery tsy to, Jehova mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola mba hidirany mpanjaka ny voninahitra. Izy ary zao mpanjaka ny voninahitra zao Jehova tompony maro, izy ny mpanjaka ny voninahitra. Misy ny atao hoe mpanjaka ny voninahitra zay tsy mbola resy anady misy ary izy ihany koa rehefa mamaky zay varavarana fahagola mikatona rehetra tsy maintsy misokatra daholo. Zao ny zavatra an'izao nidy ela loatra ho an'ity lehilahy ity ny varavarana fahagola ny fahatanjahana ka mila sokafana ho azy le izy ary tsy misy mahavita afa-tsy mpanjaka ny voninahitra ihany. Ary anio tonga amin'ny alalan'ny teny misy afatra manokana ho anao io mpanjaka ny voninahitra io. Ary rehefa miteny tompo hoe miala ny hery faratsiny dia tsy maintsy miala le izy. Ary ny zavatra amin'izao androany Andriamanitra hitondra surprise tsara manao. Misy varavarana fahagola ohatran'io neny lehilahy nandritra 70 taona malemy io tokony hovahana androany arivo. Ary fantatra fa nandrana hiteny an'izany ho an'ilay olona anankiray tao amin'ny roxy zay. Alleluia. Mino ianao fa tsy maintsy misokatra io varavarana fahagola io mba hidirany mpanjaka ny voninahitra. Iza mino fa le Jesosy Kristy avy any Nazareta mpanjaka ny voninahitra mamangy azy manokana androany. Ary le karazana varavarana fahagola ny katona 40 taona ny sena Halleluia. Teneno akaikinao anjaranao zao hoe avereno anjaranao zao. Mafantatrao ve fa nisy lehilahy anankiray ho marika toko 5:20 ka 5:20. Lehilahy azo fanahy maloto izy io ary efa noentiny fanahy ho any am-pasana mbola velona mba mora zay fomba handevenana azy. Tonga dia tao amin'ny dolo karazana devoly isan-karazany atao hoe legioma. Ary eto Baiboly dia miresaka momba lehilahy azo fanahy maloto tao Gerasena le izy. Io lehilahy io voageja ny devoly maro fa izao ny zavatra nitranga. Rehefa nanivaka tao Jesosy dia avy any io lehilahy io tonga dia niazakazaka ny akonga teo an-tongony satria fantatsy ny fanahy fa ilay mahery sy avo indrindry ary mpanafaka sy fanasitranana no afaka nasitrana karazan-javatra tsy azo antenena rehetra le nandalo. Tonga dia mibabaka le devoly dia miteny hoe Jesosy Kristy zanaki Davida tonga aloha mamdrafona tonga aloha amin'ny fotoana sady fenao andravanay. Io olona io mato lasa sy ndrarahy fianakaviana tsony ohatrany hoe kontiny olona maty fahavelona. Zany hoe sisy afaka mitona nandrahalany raha tsy miteny tsony hoe rahalako ny iny satria mahamenatra ratsy avereny hoe ratsy tsisy antenaina intsony. Raha ohatra ianao ka mandinika amin'ny fiainanao mbola tsy ohatry zany fa zao mety ianao le karazan'olona koa efa nitady vahaolana tetsytero fa tsy mahita rirany. Raha tia lehilahy ty zao mijerena nariny fiarahamonina nariny fianakaviana satria versaina tsy tompony tena ntsony. Fa tamin'ny fotoana nandalovan'i Jesosy dia nahazo surprise mahagaga avy any ambony izy. Afaka le aretina miverina ny sainy tsy nahita mpanafany intsony ary nanomboka tamin'ny fotoana io nanomboka nahalalany manodidina azy amin'izay izy tonga saina hoe aiza moa misy azady satria ny fanahy no tonga azo any am-pasana. Eto androany ny rahana ilaza aminao fa ninonina karazan-javatra rehetra hery faratsina rehetra nangery nambaba ohatra mitady sisy fanatenana tsony zany ianao ary misy fotoana azy indraindray ohatra miantso fahafatesana rery zany mandalo eto
amorony fasany faharatsina lay mpanjaka ny voninahitra anao ny arivo ary ho varavarana fahagolany katona hatramin'izay io no antony nandrana iteny aminao tafavoaka ianao. Halleluja, halleluja. Ndotsika iantso mahery Jesosy Jesosy androany arivo mediny ato. Amen, halleluja. Entiretonany lelehilahy iverina kelitsika nale mandritra valo amin'ny telopolo taona rehefa mivanginy Jesosy izy nahity nandray fiovana dia zao nanomboka Jesosy tsy fantany akory satria rehefa nisy nanontany azy hoe fa izy nanasitrana anao tsy fantatry fa lehilahy ohatr'izao le izy. Zany hoe taoriny fanasitrana zany tsy mba nanadiady any Jesosy akory izy, tsy mba nijery akaiky hoe ty olony ty ne ka namita ny problemako nandritra ny valo amin'ny telopolo taona nampahory ahy. Teto mahitako fa ny olombelona mahay azy ao zay lahy dia rehefa avianao tsy fantany fa misy anankiray tsy hita maso. Mijery akaiky ny olanao izy, mijery akaiky ny mombanao izy, tsy mahafoy ianao izy, miaraka aminao foana izy. Jesosy manaraka. Halleluja, halleluja, halleluja. Izy tianao mandrakizay ary zay fitiavana mandrakizay tiavana ianao zay ny antony nandrany atongetanao any arivo. Lazao zay olona rehetra mbola mety sondrina ao anatin'ny ady-saina ka milaza hoe ohatrany nafoy zany. Ndrainao olo hoe tsy mahafoy ianao, ndrainao afaka anao surprise sara lavitra ao anao ary reo karazan-javatra ohatrany nanadorona anao tonga amin'ny fotoana jerovana anao, tonga amin'ny fotoana avatondro masona. Halleluja. Angady tsika ny loka toko fahadimy voalokatra amin'ny andininy fahafito tantaran'i Petera sy ny lakany tsy nahazo ninina nandritry ny alina tany ampanjomony Petera ary fitsaran'ny olona dia milaza fa kamo izy. Efa tsy mahazo ohatrany Petera dia lazay ny ohatrany ianao kamo tsy nantsoina akory ianao fa nandeha nitsangatsangana fotsiny. Niarotory izy, niasa mafy izy, efa mena ny maso fa tsisy ninenina azo. Tena marina nefa io Petera io tsy hoe kamo fa ny sasatra ihany izy fa zay tavokatra fotsiny izy nandritry ny alina. Mahagaga fa rehefa tonga ny maraina hodiny alany samby kely teo no mifanenany tamin'i Jesosy voalohany. Teo no nahitany Petera surprise voalohany, nanjary antrom-pahavokarana tsy misy tahaka izany taoriny feonany mahafinaritra tamin'i Jesosy. Reo karazana fampahorinany tambesatra taminy vokatry ny fahararahana tsy nahazo azan-drano nandritry ny alina. Ary anio reo karazana fisasarana tsy hita moka ny rehetra hatramin'izay. Mino fa tahaka amin'ny Petera koa ianao androany arivo. Iasa amin'ny surprise tsara ho anao Andriamanitra ary aorinany ny androany satria tafiditra amin'ity volana ity ianao niova zavatra rehetra miaritra. Malaisa ny amenina tsara moe. Halleluja. Mety ny fianaranao le izy, mety ny asa nataonao le izy, mety ny fandaharanao koa le izy, mety ny fiainanao amin'ny ankapobeny mihitsy le izy. Tena n'Andriamanitra anao ny anaty vavaka raha io aoka hitranga ny androko mahagaga androany, aoka ho androko mahagaga androany, aoka ho amanokana androany. Raisiko androany ny anjarako Jesosy ao sanatry vavak'izay, asanatry vavak'izay sotra Jesosy fa menao aty volana ity tafita amin'ity volana ity ifandraisako amin'ny fahagagana amin'izay. Le surprise tsara avy aminao aoka tanteraka eo amin'ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Halleluja. Raha ianao zay olo zay mivavaka tamin'ny fonao manontolo dia mamaveo aty. Fantatrao hoe fa le lehilahy narary nandritra ny valo amin'ny telopolo taona isisika kely eo tsika tsy afaka nandritra nandritra ny valo amin'ny telopolo taona. Vokatr'izay nisy fiantraikany teo amin'ny fiainany le izy natonga azy ho karazan'olona miandry fiantrana foana, zany hoe nangataka izy nahantra izy. Fa taoriny fotoana manginy Jesosy azy dia nahazo surprise tsara ty lehilahy ty satria taoriny fitsanganana sy ny fandehanana dia nesorona tao anatin'ny lisitry ny olona mpangataka sy mpiangavy izy. Joreto androany manambara amin'ny sy ray aby zay tonga eto
fanaizana iza lista tsy tokony isy anao hoe soronao anatin'izany ianao androany ariva hoe soron'Andriamanitra ao anatin'ny listy begavy ianao hoe soron'Andriamanitra ao anatin'ny listy ny olona ohatra hoe tarasy diganina lavo zany ianao hoe soronao anatin'ny listy ny olona mahanty ianao ambarako manomboka androany afatondro maso anao amin'izay Andriamanitra tahaka namangina ny lehilahy io amantony tokantaninao koa Jesosy amantony fiainanao manoka Jesosy tsy mahareteka ao an'Andriamanitra alleluia fantatrareo ve fa ozy izy ny Filipiana toko 2:10 fa ny Andriamanitra Jesy Paoly atateraka zay tokony ho anareo rehetra araka ny alehibe ny areny fahasoavana ka Andriamanitra mpamatsy mahagaga ahoana esaiko miteny izany Salamo 7:20 voalohany ozy izy teny Andriamanitra any Jehova ozy izy tany zay rehetra eo aminy azo izy izy ny zanak'olombelona raha tsy resaka fa tsy no teny roareo fotsiny dia zao zay karaza mpamatsina ilayntsika avy amin'Andriamanitra zany dia afakitsika nisy tekan'le izy ary afaky ny anatentsika fa ain'Andriamanitra manao an'izany amin'ny fomba mahagaga za zao mahita androandro fa Andriamanitra maty antsika amin'ny fanasitanana mahagaga Andriamanitra maty famoronana mitova zay banga rehetra ao anatinao ozy izy ny tompo aminao no any arivo hikasika manokana anao androany raha mety ianao alleluia Baiboly dia miteny amin'ny Deutéronomie 8:20 tsarovo izy izy Jehova Andriamanitra ao zay nanome anao hery avorerena rehefa mamangy anao Andriamanitra dia manome anao surprise tsara loatra no zay ilainao izy Andriamanitra tsy hoe manome anao vary na raha vary mampahory anao na manome anao fanasitranana raha retina mampijaly anao na anome anao vola raha ohatra ka hoe vola mampahory anao tsy zay le izy fa Andriamanitra manome anao hery ahafahanao mahavory arena ahoana le hery io hery io le miasa ho fiainanao atonga anao ahita fity atonga anao ahita lalana misokatra atonga anao le zavatra sy fahasarotana misy eto an-tany no amoraina amin'ny alalanao satria misy hery tsy tamaso manoloana anao ohatra tamin'ny herinandro lasa iny misy an'le polisy mpiamina iny i Abezin chef Abezin misy fotoana izy tonga tao amin'ny sekoly dia reto fanahy pasteur Rodolphe za tenen'Andriamanitra fa tokony meko anao ty 50,000 ty za zao mijery anazy dia gaga be fa olo tsy mpanao an'izany izy tena teza sisy tena tsy mety mahita toro misy ozy izy fa tena ohatra mananina ny saina ohatra tsy milamina fa ty ozy izy meko anao dia ndraisiko le vola raha avy amin'Andriamanitra hoe dia maly anao misy fomba miavaka izy 50,000 nena niandro triny izy niantso fa pasteur nahita 250,000 tao anaty valopy nanontaniako ny olona nanodidina teo fa tsisy tompony alleluia alleluia dia kakabea favombelona voalohany taolina aneo izy tonga ndray izy nyariva tena garde niaraka amin'ny akanjony ohatra ny akanjony vidiny avy any dia ozy izy meko anao dia ozy maintsy azo zao manana PDB oa za amin'ireny fa ataovany sefa tsy manenina dia lasa hay dia lasa izy izy nalahelo tao ambadika tao dia nitomany tao izy dia nitomany tao dia niverina avy any dia atsofoa izy mama ny teny tamiko hoe atsovy izy ozy izy fa tsy metsy ny zavatra ataonao zany tokony ho tahin'Andriamanitra izy nefa sakananao dia natsona tany tokotany izy dia tonga tao an-trano toy zao maintsy azy aiza ho afa falikambony hafa na misy ara hafa ihany avy any amin'ny Abezin ozy izy dia nalahelo ro tsy mraisinao iny dia ok lamina teo lasa izy nandeha mody miaraka ny foravoravo mino azao fa manao zavatra eo amin'ny fiainany any Andriamanitra zavatra anankiray zanako atao amin'ny asa fampona izy mivoady andoha le fiarako le any voadiny dia zavatra mitranga rehefa avy any an-tanety izy rehefa avy any an-trano izy tonga teto satria maraha izy tonga teto mahazo angazy zany tonga teto Madagasikara dia ohatra ny zanona roa telo volana teo tantariko zavatra ianao
dia nanomboka ny teny ny olona rehetrarehetra namafy be zao dia ahoana zao aiza Andriamanitra ohatrohatr'izay zany fataon'ny olona ny olona moa manao an'izay manodidina sy ny fianakaviana dia zavatra zio tao anatin'ilay fotoana ny janonandry zareo gaga be misy mahitsy zany izy zay manao famafazana ohatrany tsy eritreretiny saiko zany amin'ny zavatra mety hoe misy eny amin'ny toerana eny dia reko Andriamanitra ny teny taniko teneniko zareo fa mois de juin velona ary tena toko lava be dia zay tany vola mahafatondro maso ny volana jona ho ampangin'Andriamanitra ny vava mimpaniantsika rehetra fa raha velona koa ny Andriamanitra hitanareo zavatra hotaony fiainareo zava attention vao tamin'ny faraparan'ny volana me miantso azy ny tany ampiasany verenao izy fa milanao zahay alleluia ary ny contrat-nao izy contrat aritra ela fa tonga dia ampiomany eny Madagasikara fa ho lavalava le izy dia miara-nitotona tamin'io koa miara-nitotona tamin'io ny filazana fa tokony hiomana izy hiditra ny amin'ny contrat na 500 millions par mois enoia efa ela ny nahitako fa manin'Andriamanitra ho tapotoako ako tsy ndre mandeha na indroa na afantarako fa misy hery hafahafa manosika eo amin'ny fiainako ary miaraka amiko ary fantako le izy fa herin'Andriamanitra le izy alleluia io tsy miankina amin'ny hoe anao ambahazo tombony fa le fatakarana mpitiavana eo am-panatanterahana atonga n'Andriamanitra malify ty ara-potoana pasteur Nirina fantatranoga pasteur Nirina vao niantso anay izy fantamatava izy olona tsotra tamina boaty anankiray zay misy azy mianao tsara venareo ohatrany hoe agent comptable atao izy dia nasakasa na enteny izy nanomboka niditra sehatra nanao fanekena pasteur da zao zavatra mitranga dia zao zavatra toko an'Andriamanitra sauf rano izy zanako atao izy manokana pasteur Nirina tonga dia natso izy lasa directeur tonga directeur problème mandritry ny volana maro taona maro azafady valo tao anatin'ray volana nanomboka gaga le lehibe tao dozy le lehibe tao na misy gaso otrzao ve misy ka tsy fantana fatarana kojoda ihany io alleluia mety makany amin'ny asenosy mpanjaka izy na any amin'ny epokadiny zana fa ny zanako ato tsy maintsy miavaka so dia mieritreritra reno hoe olona kely ianao io tadidio fa raha velona koa ny Andriamanitra mety kely fitoanao fa tsy maintsy metitra fifarana zava-taseo mbola tsy tapita le izy nandeny fotoana natsony tao izy ianao izy izy mila makany tamatavy moalefa nay ny tamatavy ianao hiasana io zay mijonao ny fahamarinana tsara dia sakevitra hoe nampiasaina zany ianao marina ihany zoro izy tsy mety azo olo marina ka aheno dia jerevana teo jerevana fomba fiasana zao ary ho alefa nay ihany fotsiny ianao fa ataona ianao mitantana sy ambony grand tamatavy ray manontolo alleluia lasany izy véhiculer loger nourrir alleluia dia fantatrao zavatra mitranga voatonga tany izy dia tonga dia raikitra sady ary ianao reo zany ne manao départ américaine problème manandritry ny taona maro sy voavata tamatavy idirany herinandro tonga dia vita enoia za tena miteny fa ny Andriamanitra tiraiky ty efficace ary le izy en appelant ny zavatra privé sotra zany fa raha hiditra tsehatra Andriamanitra nao zavatra amin'ny alala amin'ny fidirantsika tsehatra hitondra ambavaka ho amin'ny firenentsika miva vetivety Madagasikara enone za tsy miteny hoe ilatsaka filoham-pirenena nanao azao na vision politique tsy hidinareo amin'izany alleluia za olon'Andriamanitra amen
pampin'Andriamanitra tonga mibavaka no azoko atao tsy mitsomitsikera nizaniza tsy hanentsika nizaniza mpampimpin'Andriamanitra lehilan'Andriamanitra vision rehefa tahina ny firenena rehefa miakatra manomboka mahita rirany sy miadana ny ambany. Halleluja! Fantatra fa misy zavatra goavana tian'Andriamanitra zao amin'izay ny tenin'ny tompo. Etsony menoatra. Halleluja! Vavaka tompo, inona ny antony zao zavatra mitranga zao? Ohatra misy tsunami misitomo zany. Inona ny antony zao? Dia zao namaliny inona reo tsara? Ozy izy fantatra ve ozy izy ny tantaran'ny Elia? Fantatra tompo le tantara ohatran'inona zay? Dia ozy izy mpanjaka voalohany vita ambin'ny folo tena otrany mihitsy. Eny tompo. Fantatrao ve fa Elia vitako ny namatsy azy na goaiky aza ny rahana. Elia ozy izy tsy oro zany izy. Fa zao niniko ny ritina ny renirano-kerita mba izy tahiko vehivavy mpitondra tena n'izao rehefata ho velomina amin'ny alalana. Fa tsy nampahafantariko azy zany. Vakio izy ny baibolinareo, baibolinao vakio. Fa Elia zavatra teneko amin'ny Elia mialahy ianao eto fa efa nanomana olona melanao vehivavy mpitondra tena n'izao rehefata. Ny ten'Andriamanitra tamin'ny Elia le vehivavy ny amela azy nefa vakio baiboly fa rehefa tonga tany Elia tsy le vehivavy ny namela azy fa ny Andriamanitra Elia namelona tamin'ny fomba mahagaga le vehivavy. Ary Jesosy nazavan'izany amin'ny filazao tsara. Betsaka ozy izy mpitondra tena tamin'izao rehefata fa io vehivavy io nandrana le Alleluia. Atsaka tsara tana zay zavatra mitraka zany dia zao Elia zany tsy mainy zany ary Elia tsy tokony hoe atsiarotry sisiny zany na kely azy fa ny antony nanaovan'Andriamanitra lalana ampamainy Elia mba hanisy fatakarana ny vehivavy mpitondra tena ara-pamafazana hitahina azy. Allo za tsy miteny aminao mafaza eo fiainako na mampirisika anao an'izany. Haiko misy, haiko tsy manana, haiko miaina amin'ny zavatra rehetra. Allo fa le dina napakakarana tian'Andriamanitra amakafana ny vision-ny olona mba ahafahan'Andriamanitra mitazy amin'ny alalan'ny mpanompona. Jenareo zavatra misy ozy izy ny tenin'Andriamanitra teto, ozy izy ny tenin'Andriamanitra teto. Mitombotsy mpahafana misokatra ho an'ilay vehivavy mpitondra tena amafy teo fiainan'ny Elia hitahina azy ny ankonana no antony nanondritan'Andriamanitra ny renirano-kerita atonga ny Elia iaika ho azy rehefata mba ho fitahina ho an'ny vehivavy eo. Misy fotoana isika mila manapatakarina ara-panahy, mila manontanian'Andriamanitra isika hoe inona ny zavatra tokony ataoko manoloana ny zavatra talovako mba hatonga iaina mipatakarina sy fifaliana le vokatra miandry ara-panao ambadika izay. Atsangatsarentana izay ny hiditra landalako koa ao anatin'ilay izy ara-panekena dia tadidio afaka ny anao exploit eo fiainanao Andriamanitra fa misy fahatsolona tsy hananany jentilisa fa tokony hanao ny zanaky ny fanjakana. Misy famantarana omen'Andriamanitra tompony teny hoavy ny fotoana ary hitraka zany azy izy efa ny teny ho ampahita ny fitahina antsika ohatry ny ankikely izy na taiki ohatra amin'izay. Donc zany tsy maintsy isy fotoana amin'ny fitombahana nefa amin'izay tara loatra mety isy famafazana fa tsy voatery ho hita fa ao anatin'ilay fetim-potoana mampety any Elia eo ny fotoana l'opportunité. Halleluja! Za mahitanao manomboka amin'ity tapany faharoa ity reo varavarana mikatona rehetra nosokafan'Andriamanitra. Hitanao tamin'ny andro Noa rehefa moa izy Andriamanitra isasasasa amin'izay ny ranorana midina ny avy any an-danitra ny loharano tampo ny loharan'Andriamanitra dikan'izay tsy maintsy nitsingevana ny sampokely Noa. Le olana nadifitra n'izao tontolo izao ihany ny fafinaretana ho an'ny Noa
samy fiarany satria tsy afaka nysosa sy ny azy io raha tsy tombo ny tany kenao a tsy tokony hitanondrika miaraka amin'izay trisy hiaina ny fisaina ny tany hijery ny zava-misy ohatra fijery ny olona tsotra azy sisiny io atoato hitsingerana ny samkerera tasokatariava alleluia alleluia fa misy fiantraika ny famafazanao a rehefa mipatakarana no tanterananao an'le izy amin'ny fotoanana zao ny zavatra fantatro anomboka izy famangina sy fomba tsy takatry ny saina anokafan'Andriamanitra lalana atonga n'le fitahinao afonja be amin'izay ary tsy azo sakana tena matrano maza tsy azo sakana zany rehefa nao zavatra Andriamanitra hoe tena elako tsiny hoe ho amin'izay fisainana sakana rehetra fa tsy maintsy ho ataon'le izy amen verina kely sika tantaran'le lehilahy nale mandritra valo amin'ny telopolo taona rehefa namangy an'io lehilahy io Jesosy dia nandray surprise na fanomboana vaovao izy amin'ny fotoana amangin'Andriamanitra ny fotoam-panomboana tsara indrindra manao ohatra ahoana nanampifahasaina ny tena tonga vaovao daholo ny lehilahy io zavatra rehetra teo amin'ny fiainana ny olombelona raha mianatra mandeha dia tsy maintsy latsaky ny 5 taona farafahatarana mahatsapa le nandady teo aloha sy le nitantanana fa mahaleo tena amin'izay tiragaty taoriny 8 taona vao nanomboka vaovao nandeha loatra ny avy any amboaka amin'izay satria taoriny feonany tamin'i Jesosy le tsy vitany tamin'izy 10 taona natomboka tamin'izy 8 taona noho izany miaraka amin'i Jesosy tsy misy fahataraikana fa zay taratany aloha afaka natomboka andro azy halleluia voalohany taoriny feonany lehilahy tamin'i Jesosy notsongain'Andriamanitra niala tao amin'ny gropony marary izy fa tafiditra tany amin'ny gropony salama amin'izay faharoa nesorona tao amin'ny vorony mahantra koa izy satria azo antoka tsara fa taorina kely ny feonany tamin'i Jesosy io dia afaka nanambady izy afaka niasa izy afaka nananjanaka izy lasa vavaodona ny zavatra rehetra ho an'ity lehilahy ty satria nanomboka tamin'ny fotoana nandehana ny fotoana nanomboany ny aina mitovy amin'ny olona rehetra allo nahoana ary mahatonga ny zavatra apokalipsy to voalohany teny favaloka satria namangy azy le fiandohana sy fifarana le lehilahy nahita ny tenany hoe aleny mandrakizay fa rehefa tonga teo aminy fiandohana nanomboka nandeha amin'izay izy ka mino ianao fa le alfasombega hiasa mahery androany misy zavatra faranana androany dia misy zavatra manomboka atomboka amin'izay misy zavatra foanana dia misy zavatra foronona misy zavatra manjavina dia misy zavatra volena satria raha misy io lahala amin'ny Kristy dia efa lasa ny zavatra ino tonga ka izany ny olona mino androany fa afaka misokatra ny sainao ty takarivo ty fa ny fanamasina dia Jesosy illimité hitanareo Jesosy teto tao ny voafetra tao anaty vatana fa rehefa niakatra tany an-danitra izy tonga ny fanahy tsy azo ferana ntsony amin'izay izy alleluia satria ny fivelarany Jesosy amin'ny Andriamanitra azy dia tohizany amin'ny alala ny fiasan'ny fanamasina zay fa Pentecoste amin'ny Pentecoste amin'izao Andriamanitra afaka manao zavatra mihoatra noho izay natao Jesosy teto ambony tany amin'ny alala ny fanamasina ka ny fanamasina tsy izy fa zay vian'i Jesosy ihany niraisina zay mahatonga ny tompony teny tianovany mpianany be dehibe izy fa mananjavatra be dehibe hozaraina aminareo fa tsy zakanareo zany ankehitriny aroavo ny fanamasina dia izy ampianatra anareo fa tonga avy amin'ny fanamasina raha vao miasa ny fanamasina mavita Andriamanitra mampiteraka vehivavy virtsiny tsy misy lehilahy ohatr'izany ny fahaizany farany ambany indrindra vao namangy manokana fotsiny izy amin'ny Maria tonga dia zay zavatra matory nefa Jesosy tonga dia tao tany ny teny hiakatra ho any amin'ny ray ozy izy fa niasa ataoko matoana maro niasa lehibe noho izay vitako tena ho tanterana ny alalonareo noho izany tsika zany mila mety fa ho anatina vanim-potoana
Andriamanitra ato anatin'ny baiboly ka zao kosa aloha vanimpotoana tsy tokony atokanao hiteny hoe possible ve zany possible zany raha miara-misokatra sika ara-panahy hijery vision lavitra miaraka amin'Andriamanitra mahafantatra hoe efa nandiny nefa mba nisy fotoana ve anao nandiny teny toeritoerina misy anao hoe Andriamanitra marina fa betsaka ny zavatra mitranga mety ny fiainana misy anao tena manao zay azo sainao atao fa tena ao anaty ohatrany hoe ao anatina rindrina mihitsy zany dona foana no dona foana dia rehefa raha anao mila makasaina kely sao dia mizavatra tsy mety any ny adininao dia zao mandeha miherin'ny tenanao loatra ianao nefa Andriamanitra efa nanianao mpanampy atao hoe fanamasina rehefa mitratsehatra ny fanamasina surprise isan'andro ny fiainanao satria zay zavatra tsy vitanao rehetra lasa mitranga ho azy le izy ambony lavitra no fisasaranao hiasa sainao anao Andriamanitra zao nolazay ny tompo amiko anao ny ariva misy olona ny etanao amin'ny alohan'ny fotoana etsoanao dia efa mary anao sady izy misy olona koa eto arakaraky ny androsonao ohatrany hoe miagoavan'izany le olona hatramin'izay fa orinan'ny andro androany ho ravy problème eo ohatrany tia maran'izany zao fa mbola ohatry mitian'Andriamanitra hiteny ihany zao ny tenin' Jesosy alohan'ny amaranako ny toriteny eno aby anaka aza matahotra fisan'Andriamanitra lehibe lavitra mihoatra ny olana no mitambatra io lehibe lavitra mihoatra no izay hiverinao fa sakana atrenao eo amin'ny fiainana hivery saina fa ny ampahan-kely tamin'izay nataoko mbola hitanao hatramin'izay manomboka amin'ity tapany faharoa tytoty ilay Andriamanitra mpamorona no miteny aminao hoe afa-tolo maso anao maro programme amin'ny fahavara tady ankitraka anao tady andravanao hitondra fanafitoina apotraka anao sokafy anaka ny masonao efa nifidy ianao efa nanaisonao tao anatin'ny mama ary nifidy ianao fantsona ny olany fahatsarako ianao taranakao ny ankonanao momba anao manontolo raha nanaiky anao hitoetra am-pelatanako tsy misy maromaka amin'ny tanako ary raha miasa taino tsy misy masakana manak'izay mino fefa nahanavaka anao mihoatra no mary izy tianao Jesosy tsangany toerina misy anao nao tsika no fofantanantsika ny amin'ny lanitra sotra azy ny fosika manontolo